Ambosikohatra dia any vahoaka. Ambosikohatra dia ny commune urbaine Antananarivo. Tompon'andraikitra tamin'ny fahatiolana notifirina tamin'ny 7 febroary 2024 i Andry Rajoelina filoham-pirenenantsika ankehitriny. Ary tomponantoka tamin'ny famotehana sy fandorana ny fananam-panjakana, fananan'olo-mpanjakana ary fananan'olon-tsotra tamin'ny 4 janoary 2024. Ankehitriny miantso ny vahoaka malagasy sy ireo tompo-kavana izay maty voatifitra tamin'ny 2024 izy mba amela heloka ireo izay navandoza. Ndao arahantsika ankaiky ny toe-javanisy amin'ny ankapobeny tamin'ny 2024. Bakafana manesika amin'ny tanàna hoe tondra nareo tany dia mangataka ny sojanonareo nareo mety sojano hoany fa za kosa amonjy ny sodina raha amenareo sojano tompilatokovady. Voizina foana isan'andro fa noho ny atezeram-bahoaka no nahatonga iny lundi noir iny. Etsy-bahoaka ny afara tamin'ny fandorana fananam-panjakana, fananan'olo-tsotra ary fananan'olo-mpanjakana. Tsy diso nefa izay raha jerena avy aty ivelany. Fa raha jerena ankaiky kosa ny tena zavanisy dia tao anatin'ny planina daholo ireny. Tao anatin'ny tetikady daholo ireny fandorana fananan'olona ireny. Fandorana fananam-panjakana, fandorana fananan'olo-mpanjakana. Tao anatin'izany fananan'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana. Araka ny témoignage izay nataon'ny colonel Charles talohany nitrangany lundi noir dia nisy fivoriana nataon'ireo mpanaradiana Andry Rajoelina nametraka planina tamin'ny fandrobana, fandorana ary fambolena korontana teto amin'ny tany sy ny firenena. Ny antony dia zao, ny mba ampahomby ny tolona. Fantatrizy ireo tsara fa tsy ahomby mihitsy ny hetsika pasifika fa tsy maintsy ampiakarina ny mari-panana amin'ny alalan'ny fandrobana, fandorana tranom-barotra, tranom-panjakana, fanana ny mpitondra fanjakana. Misy ny réunion préparatoire mikasika ny lundi noir iny tany an-tranon'Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore mba amin'iny mba icréeva na amoronana zany climat d'insécurité zany hoe amoronana korontana zany eto amin'ny ambolena korontana eto amin'ny firenena zany. Mbola manamafy zany ihany colonel Charles fa atao anatin'ny tetika na ko planina ny mpanaradiana Andry Rajoelina sy Andry Rajoelina ny famotehana tranom-barotra ngeza indrindra eto Madagasikara sy ireo fananam-panjakana teto Andrenivohitra sy manerana ny faritra. Tsy nanao témoignage tsotra fotsiny ny colonel Charles fa notanisainy lisitra ireo olona izay nivory nametraka planina nanakorontana teto amin'ny firenena. Ary ireo olona ao anatin'ny lisitra reto no nahazo toerana tsara indrindra tamin'ny fotoanany tetezamita. Ny général Rassoul Sodolin, président CSTK Edjilo, monsieur Alain Manson, Andriamantoa Sareraka, Niasina Andriamanjako, Reboza Julien, Laimrico Jean, Patrick Mounibou, Roland Ratsiraka, Iralipo Besy, Marcelin. Ary 20 gros bras miaraka tao tamin'io. Dia ny zavatra nitapahana tao moa tamin'izay fotoan'izay dia hoe recruter gros bras maromaro, 20 groupes de gros bras. Andriamatoa Ralipo be sy Marcelin no chefindreo. Disaky ny groupe dia omena 1 million d'ariary, 5 millions de francs zany iasan'io groupe io zany mba karazany entina mba iasana zany mba vola fandrisika. Dia io vola io zany Andriamatoa Rajoelina zany manomeny. Nisy ihany koa tao anatin'ireo nivory tao ny tetika ny ampiasa gros bras ahafahana manakorontana mandrava ny fananam-panjakana sy fananan'olon-tsotra. Ao anatin'izany Magro, ny Jimboscor sy ny maro hafa. Araka efa fantatry ny rehetra fa tanteraka soamantsara ny planina izay napetraka. Ireto sareto no nanamarika ny lundi noir. Potika araka zany ny fananam-panjakana toy ny TVM, RNM sy ny maro hafa.
maisy voaroba daholo koa avy eo ny fananany filora valomanana rehetra toy ny televizionna MBS teo anosipatrana, ny magro tanjombato, akoron-drano, be oririka. Na dia eo aza zany rehetra zany dia mbola tsy afa-pony vahoaka, nandroba, nanimba, nandoro ny fananany filoham-pirenena tamin'izany izy ireo, dia filoham-pirenena marika Ravalomanana izany. Iditra amin'ny 7 febroary amin'izay isika. Andro vitsivitsy talohan'ny 7 febroary nanao réunion préparatoire ihany koa i Andry Rajoelina sy mpiaradia aminy. Ny antony'ity fivoriana ity dia mba hanomanana ny tetika rehetra ampahombiny tolona 7 febroary. Ny zavatra tsy karatra atao dia tsy ahomby mihitsy ny tolona raha tsy misy raha alatsaka. Ka noho izay zavatra izay tsy maintsy miroso amin'izany izy ireo, fa kosa tsy teo tratra farany izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy manao accusation any Marika Ravalomanana hoe atao izay fomba rehetra mba hanendrikendrehana any Marika Ravalomanana ho mpamono olona, ho mpamadika tanindrazana. Andro vitsivitsy talohan'ny 7 febroary dia efa nivory ireo mpanao politika miaraty amin'ny Andry Rajoelina. Fivoriana izay mpanao gazety vahiny ihany no navela aka sary tao. Toy izao ny teny mivoaka nandritra izany fivoriana izany. Sy maintsy manao accusation. Ravalomanana criminel, Ravalomanana traître. Toy izao ary nitetika nanatanterana zany rehetra zany. Nitarika hetsi-bahoaka teny amin'ny 13 Mey Andry Rajoelina sy mpanaradia azy nanangana gouvernementa, dia ny gouvernementa izay naorina teny amin'ny 13 Mey no nanafana ny fon'ny vahoaka, nampiditra tao an-tsain'ny vahoaka fa ity tolona ity dia ho an'ny tanindrazana. Natao izay fomba rehetra atsapany vahoaka fa tsy maninona maty ho an'ny tanindrazana. Nanangana fitondram-panjakana manokana izy ireo dia ny teteza mita. Ny filoha tamin'izany moa Andry Nirina Rajoelina, Andriamatoa Monja Roandefo Zafitsimivaly kosa no natao Premier Ministre teny amin'ny 13 Mey. Tolotra ny mpitolona teny amin'ny kianjan'ny 13 maraina ny Premier Ministre ny teteza mita dia Andriamatoa Monja Roandefo. Acte de la transition vers la 4e République nomme Monja Roandefo Zafitsimivalo. Rehefa vita ny fanendrena ny Premier Ministre, tsy ny andrela fa tonga dia niasa ny filoha sy ny Premier Ministre tamin'izany fotoana izany. Satria ny antony dia zao, ny antoko TGV dia haingam-pandeha ary miasa ara-potoana. Nandray fitenenana ny filohan'ny teteza mita teny amin'ny 13 Mey, nanolotra ny lapany Ambotsiroatra ho an'ny Premier Ministre Monja Roandefo ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina. Rehefa nandray fitenenana ny Premier Ministre ny kianjan'ny 13 Mey Monja Roandefo dia natao izay fomba rehetra ampiakarina ny hafanam-pombahoaka, natao izay fomba rehetra atsapany vahoaka ny fitiavan-tanindrazana maty ho an'ny tanindrazana. Dia iny tokoa nahomby izany, dodina tokoa ny vahoaka ary vonona ho faty ho an'ny tanindrazana. Satria ny tanjona dia iombonana, ny hanafaka ny Madagasikara amin'ny fangejany mpitondra. Ao anatin'izany ny fahalalana maneho hevitra, liberté d'expression. Hanafaka ny malagasy amin'ny fahantrana ary ametraka ny mpitondra izay mamim-bahoaka dia i Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Rehefa hitan'ny Premier Ministre Monja Roandefo fa tafakatra amin'ny maripahana izay tadiavina ny hafanam-pombahoaka dia nametraka zao iteny zao izy: ho alaitsika androany ve ny lapany Ambotsiroatra, tsy ny salasala ny vahoaka malagasy ny orakoraka namaly an'izany. Zao de zao alaina ny lapany Ambotsiroatra. Noho izay zavatra izay dia nizotra nankeny amin'ny lapany Ambotsiroatra ny vahoaka.
ity tolona ity dia ohatra ny tolona rehetra ihany, ny redona hira-pivavahana, ny redona hira faneva Madagasikara tanindrazanay. Nefa zavatra tsy fantatry ny vahoaka dia aterina any amin'ny abatoara izy ireo, toy ireny olona atao sorona ireny. Fa ny vahoaka tsy manan-tsiny dia tsy misy afa-tsy ny fitiavan-tanindrazana no ao anatin'ny saina izy ireo. Ary izay no antony voalohany nahatonga azy ireo nidina an-dalambe, te hiala amin'ny fanagejana izay ataon'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany. Roso teo ny diny azo anambotsirohatra. Hira-pivavahana no nentin'ireto olona marobe nanala ny lalana avy eo amin'ny 13 Mai ka hatreny Antaninarenina. Eto amin'ny lapan'ny Ambotsirohatra amin'izay isika. Araka hitantsika amin'ny sary io dia hita miharihary fa tsy voatazona ny vahoaka. Tsy manaiky ary tsy miembotra izy ireo. Fa ny zavatra tsy fantatry ny vahoaka nefa efa misy jaune rouge izay napetraky ny miaramila teo amin'ny lapan'ny Ambotsirohatra. Noho izay zavatra izay nandray andraikitra farak'izay aingana i General Dolin Rasoloso. Nilaza tamin'ny vahoaka izy mba hiembotra, nampahafantarina ny vahoaka fa misy ligne rouge ity toerana ity. Ny mampalahelo anefa ny vahoaka ohatra ny efa mamondrongony, tsy misy feon'ny feritreretana intsony. Raha midepase etonareo zay voatifitra ato dia matimaty fotsiny napa ka avelao anaovanay azy okan'izay tsy garanti tsonareo raha ohatra nareo mifranchiran'io. Zao kosa ny teny farany izay nataon'ny General Dolin Rasoloso. Tsy garanti tsony ianareo raha mihoatra nyity ligne rouge ity, ho matimaty fahatany fotsiny. Nanahy mafy ireo mpitarotolona araka izany, matahotra sao dia hiembotra ny vahoaka. Noho izay zavatra izay ity olona anankiray ity izay tsy tonontsika ny anarany no nandrehetra ny hafanampom-bahoaka. Nampirisika ny vahoaka mba hiroso. Aleo ny olona andeha hoy izy. Iny ihany no ela dia raikitra ny fitivirana, ny rifodrifotra ny poabasy satria nanitsaka ny jaune rouge ny vahoaka malagasy. Ny tena nalasadiniky tamin'ity tifitra vararaka ity dia mahita vahoaka izay mitsoka lavitra ny jaune rouge nefa mbola misy mitifitra ihany, tsy fantatra hoe tifitra aveza. Vokatra izay zavatra izay dia 50 mahery no maty tamin'izany fotoana izany, ary mahery ny 50 am'zato kosa ireo naratra. Mampalahelo ny vahoaka, maty fahatany. Mipetraka ary ny fanontaniana, iza marina no tena tompona andraikitra tamin'ny fitifirana ny vahoaka tsy manan-tsiny. Araka ny fanehoan-kevitry Jean-Éric Rakotoarso, filohan'ny ACC teo aloha, tsy maintsy atao ny fanadiadiana hoy izy. Nametraka fehin-kevitra ihany koa izy, somary sarosarotra ny fanaovana fanadiadiana satria zao tsy mahaleo tena ny fitsarana eto Madagasikara. Voabaiko ny mpanao politika. Hany ka raha ohatra ka manao fanadiadiana miara-miasa amin'ny fitsarana eto amintsika dia azo antoka fa tsy hisy zavatra inoan'olona na dia iray aza. Ny soso-kevitra narosony dia zao: aleo tsy ny fitsarana eto Madagasikara ihany no manao fanadiadiana, fa aleo ampiarahana amin'ny mpanao investigation avy any ivelany mba hahazahoana vokatra tsara, tsy misy kajikajy politika. Ny manahirana zany zao raha hoe ny fitsarana manao azy mety sy tsipaka indray zay valiny ny fanadiadiana hoe ny fitsarana dia mitongilana na ohatran'izao satria ny zavatra manahirana zany eto amintsika amin'izao fotoana izao dia eo amin'ilay fahaleovantena ny fitsarana. Raha malala fa ny mpitsara tamin'ireny fionam-be-mpitsara hoe asizy ireny mbola mitaky ny fahaleovantena ny fitsarana, dikan'izay zany mbola tsy misy le izy
dia na hoe tena le zavatra marina raha nivoaka dia mety misy antsy zay mihitsy le izy fa resaka politika no anaovana azy zay zany zao ny zavatra manahirana ny vahaolana amin'izay a dia tokony hanangana vomiera malo tena zany anao ny fanadiadiana io asa raha tena mitafatsangana zany ny rafitry ny teteza mita dia ny filankefim-pirenena momba fampihavana-pirenena afaka mampanangana an'izay ny tompona andraikitra tamin'iny etsika rehetra iny dia Andrajoelina sy ireo mpiaradia aminy araka ny fijoroana vavolombelona zay nataon'ny colonel Charles dia tsy avy tao amin'ny lapam-panjakana Ambohitsiroatra ihany ireny tifitra ireny fa nisy tifitra izay tsy fantam-piaviana fa fantany kosa izy ny tompona andraikitra tamin'ireny tifitra ireny dia nanonona anarana izy dia colonel Lelson. Ny zavatra tsikaritra rehefa tonga ny teteza mita dia nahazo toerana tsara teo amin'ny fitondrana teteza mita i colonel Lelson. Midika ve izany fa valin'ny mission zay nataony tamin'ny 7 raha ny fitantaran'ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina indray dia tsy miaramila indray no nitifitra tao fa mba hampahomby ilay tetikady izay nifampiteniana no malin'iny dia nisy ny olona napetraka meloha teny amin'ny toerana manodidina dia lazaina amin'izay fa le olona avy aty amin'ny palais aty no nitifitra n'le olona izy le olona le nirany avy ato Lelson ne no nitifitra olona sy ny olona netiny izay ne ny olona nitifitra tao Ambohitsiroatra Rajoelina daholo ny orchestreny zay na le faniranan'le olona ankeny Ambohitsiroatra na le faniranan'le olona nitifitra izy daholo no tompona antoka tamin'izany. Tao anatin'ny fitondrana teteza mita dia olona nomena toerana manokana ny commandant Lelson René de Roland ary tsy nisy nanokatra fanadiadiana mihitsy makasika izay nambaran'ny lieutenant colonel Charles na marina izany na tsy. 12 taona tateoriana tonga indray nanatitra voninkazo ho an'ireo izay maty tamin'ny 7 i filohantsika Andrajoelina. Raha ny haino sy nanaraka tsara ny resaka izay nataony nandritra n'ity lanonana ity dia tsy nisy na andeha indray mandeha aza ny resaka hoe ataony fanadiadiana fa ny zavatra heno matetika kosa dia tsy ho avela ho latsaka amin'ny tany tsotra izao ny ran'ireo izay maty. Ny zavatra matetika miverimberina ihany koa dia ny anaran'Andriamanitra. Profon'izany ity lahateny izay nataony ity hoe ny zavatra rehetra izay nataon'izy ireo nataon'ireo antoko niaraka taminy dia teo ampelatanan'Andriamanitra avokoa. No amafisiny tamin'ny toko sy andininy tao amin'ny Baiboly izany toy ny hoe ny fikasana rehetra apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka. Ny zavatra tena ambara dia zao tsy tonga ho azy ny nahateo azy teo amin'ny fitondrana fa noho ny fikasan'Andriamanitra noho ny fitondran'Andriamanitra nametraka azy teo amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy. Ny zavatra rehetra nataontsika na hatramin'izay na hatramin'izao dia nakinitsika amin'Andriamanitra ary izay indrindra no tondrako amintsika ny tenin'ny soratra masina ao anatin'ny ohabolana izay milaza ny hoe akino amin'ny Tompo amin'ny Jehova ny asanao dia ho tanteraka ny fikasana. Manoloana izany resaka Andriamanitra izany dia nanao antsoavy filohan'ny Rajoelina ny amelan-keloka ireo izay navandoza tamin'ny 7 satria ny fifamelan-keloka no sitrak'Andriamanitra no sitraky ny Tompo. Efa teny ateto tamin'ny taona lasa hoe anjarantsika ny mamela ny heloka izay nanao ratsy tamintsika ao anatin'ny teny izay isan'andro ataontsika izany. Ary izay ny teneniko anareo rehefa manao ny marina rehefa manao ny mahitsy dia tsy maintsy tafavoaka amin'ny zavatra rehetra izay atao fa indrindra amin'ny adidy masina izay antsoantsika eto amin'ity firenena ity. Taoriny lanonana fahatsiarovana ireo izay maty tamin'ny 7 dia niresaka tamin'ny mpanao gazety solomavambahoaka Nèvre Oldine tsy nahenona na dia ny kely aza mahakasika ny tokony hanaovana fanadiadiana ny trangan-javatra tamin'ny 7.
tsy nisy zany. Fa inona ny zavatra nibantoerana dia ny resaka fizarana seza. Toy izao nambarany, tsy maintsy ho jerenakaiky ireo olona izay nitolona tamin'ny 7 tsy maintsy mahazo ny anjarany avy ny olona mahery fo tamin'ny 7 Ny antony dia zao, dia efa tratra ny tanjona. Inona ny tanjona? Dia ny ametraka any Andrajoela teo amin'ny fitondrana, ary mbola tafaverina indray tamin'ity fitondrana amin'ny 5 taona manaraka ity. Ka noho izay zavatra izay dia ny zavatra imasony izy ireo dia ny anome valisoa ho an'ireo izay nitolona tamin'ny 7 fa tsy ho an'ny malagasy manerina ny nosy. Vetiny anganona tsakaina tratra ny tanjona, tsy very maina ilay nitolona rehetrareny fa tsy nadiny filohandry ny Andrajoela. Dia zao hitantsika mboso amin'ny fampantsoana zao ary tsy navelan'Andriamanitra matakarana le tolona nety filohandry Rajoelina fa tafaverina tao amin'ny fitondrana izy dia nijery manokana ny fiainam-boaka malagasy ka mankahery antsika mpitolona trany fa eto anatin'ny fitondrana tsika zao dia tsy misy olona na iray aza tokony hanadino mpitolona itsony amin'izao na izy. Mifanohitra amin'izay tanteraka kosa ny fanehoan-kevitry Monja Roandevo, Prime Ministre tamin'ny andron'ny tetezamita. Ny azo manokana dia mahita tsara fa verimaina ny tolona izay natao tamin'ny 7 nanaovan'ny vahoaka malagasy aintso zavatra mba hiala amin'ny jadona nataon'ny fitondram-panjakana. Ankehitriny nefa mbola mahita fa mbola miariary ny jadona izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny dia ny fitondrany Andry Nirina Rajoelina. Fa niendriky mididy jadona izay niativana tamin'izay fotoana izay dia mbola misy zany ary hitatahatra ankehitriny. Ary izay no mbola mampijoko anay hoe tsy izany no tolona natao, tsy andeha makany amin'ny didy jadona no nitolomana teto amin'ny firenena fa ny ametrahana ny malagasy. Ny malagasy dia vahoaka manana ny tantarany. Ety amin'ny farany dia manamafy izay resaka izay nataon'ny Prime Ministre teo aloha tamin'ny tetezamita izany isika. Verimaina ny tolona izay nataon'ny vahoaka tamin'ny 7 Tsy misy ny fahalalana maneho hevitra. Mbola ao anatin'ny fahantrana lalina tanteraka ny vahoaka malagasy. Ary vao maika mbola mialoza noho ny teo aloha ny toe-java-misy ankehitriny. Fa kosa ity teny izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina ity dia mety ampisy fanantenana ihany ny fahalalana maneho hevitra. Ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra sy ny asa rehetrarehetra izay ataontsika. Raha misy ny zavatra tsy tiana hiverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana hientina hamonoana ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao. Ka melohana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny fampiasana fitaovam-piadiana izay entina andavo, entina hamonoana ny mpiray tanindrazana malagasy mitovy aminao. Efa betsaka ihany ny resaka izay nataon'ity filohantsika ity fa haingany tsy ohatra ny taloha intsony ny toe-java-misy ankehitriny. Ary izay ihany koa mamarana ny videontsika, aza dino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.